telo amby roapolo sivinjato sy arivo, telo amby roapolo sy roa arivo. Feno zato taona katroka ankehitriny ny sekoly miaramila pirenena. Fa volombelon'ny tantara-pirenena izany fankalazana lehibe izany, ary taratra hitarafanareo dingana lehibe ny lalovana tao anatin'izay taona maro izay. Zato taona nitazana sy namolavolana olombanona teto amin'ny firenena malagasy ary nahazahoana ireo taniketsan'ny foloalinda malagasy. Zato taona namolavolana olom-pirenena vanina izay mitana andraikitra amin'ny fitarenan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Raha resahana kosa mikasika ny fampianarana sy ny fanabeazana dia mivoatra manaraka ny toetrandro ity sekoly ity. Toy izany koa ny fandalinana ny teny vahiny. Izany rehetra izany dia fanomanana ireo mpianatra na ho tonga manamboninahitra na hiditra amin'ny ambaratonga ambony mba ho mendrika misongadina amin'ny vokam-panadinana ary mifitaratra ho an'ny fitondran-tena. Antoky ny fampandrosoana ny firenena ny sekoly satria ao ny sehatra voalohany hanovozana ny fahalalana rehetra ho eto amin'ny tantana ny firenena. Noho izany dia tsy afaka misaraka ny sekoly sy ny firenena. Maro dia maro ny tompon'andraikitra ambony na sivily io na miaramila izay efa nivolavolain'ity sekoly ity. Ary ny sekoly no mamolavolan'ny olona ho tompon'andraikitra manaja ny tany-tandalana sy ny soatoavana republikanina. Tombontsoa an'ny firenena araka izany ny fananana ity sekoly ity. Azo lazaina ho andrin'ny folo alin-dà mihitsy aza. Vonona hatrika ny taonjato faraka amin'ny roapolo ny sekoly ankehitriny miaraka amin'ireo mpanabe vahovana sy ny mpianatra vonona hanaja ny soham-bolana. Ho ela velona ny sekoly miaramila pirenena, misaotra indrindra tompoko.